fitampo na fandrangitana razana fanjakana lamalama nandraisan'ireo sahandrazana na be minisitra maro anjara avy amin'ny lafivalon'ny nosy ary ny fidirana ny zoma volamenan'ny mpanjaka ireo no anisan'ny nanamarika ny fanompoam-be izay etsika ara-kolotsaina fanao isan-taona eto amin'ny doan'ny Manongarivo Marangobato aty amin'ny distrikny Maritsara. Ireo dia raha natany teto tamin'ny fotoana fanompoam-be tao na fomba fatapy isan-taona izy ty. Tamin'ity nisy fiavahana, ny fiavahany tena dia tsaratsara tamin'ny atsony nanaovana ny fiavahana satria taon'ny manjaka dia nilokoana natahiny sady natafify vita ny fefy vita ny lokony tsara sady nanao fanompoam-be toy ary sady nanompo taon'ny manjaka voaloko tsara io zany ny fiavahany iny tamin'ity fanompoam-be ty. Eo zavaboary zay naboaka teo tamin'ny fotoana io nandritra ny efatra andro nanao ny fitampoana fisehana fanahilahiliko zany ary nata zay ny fokoziana ao amin'ny volamena regny eby zay vambasa zay natanay ary misaotra zay ny sahindrazana indrindra le teo ny fanjakana hitako jiaby ny chef district indrindra le teo ny maire hitako jiaby reo misaotra ny mpanjaka koa. Nandritra ny efatrandro no nanatanterahana ty etsika ara-kolotsaina fanompoam-be ity ka tamin'ny andro farany no nakana ny rano voasina nandraisany ireo be mihisatra maro ary ny famonoana omby fanakatonana ny zoma volamena ho an'ny mpanjaka.